Isika ry tompo Andriamanitra io misaotra anao izahay satria manan-kambara aminay isan'andro isan'andro ianao amin'ny alalan'ny teninao. Nambarana taminay fa mpanjaka mitondra fiadana, mpanjaka mitondra famonjena sy filaminana ary fandriam-pahalemana ianao. Ary mpanjaka mitsara ianao, manavaka anay mba ho isan'olona tsara, mba hahatonga anay tsy ho voaheloka. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay manoloana izany sitraponao izany. Misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Koa ankehitriny Andriamanitra, velom-pisaorana anao izahay. Ary indreto izahay Andriamanitra, tondram-bavaka ho an'ireo izay tsy salama, ianao no hanasitrana, ary mitondram-bavaka ho an'ireo ory, ianao no hampahery sy hampiorina azy mandrakariva. Tondram-bavaka ho an'ireo ketraka sy kivy, ianao no mihazo fanantenana. Andriamanitra, misy koa ireo mpanomponao izay nahazo fahasoavana avy taminao, ianao tokoa no hampiorina azy. Nisy ireo izay nahazo zava-tsoa avy taminao, nandray famonjena avy taminao, oka ianao tokoa no hitsinjo azy sy hitondra fanavotana ho azy. Ary ianao no me fahendrena sy fahasalamana ho an'ny mpanomponao izay nangahatabava. Kehitriny Andriamanitra, maro izay fahasoavana niraisinay avy taminao, ianao no mahalala izany. Ianao no ampijoro anay mba hahatonga anay olona mahatoky anao hatrany hatrany. Andriamanitra, mitondram-bavaka ho an'ny firenenay izahay, dia ianao tokoa no hampiorina anay izay kristiana mba hisahy ilaza fiadananao sy famonjena avy aminao, mba hahatonga ity firenena izay misy anay ity mba ho firenena miadana sy finaritra. Ataonay izany vavakaizany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ry havana malala andeha hanambara ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana fahatelo, izay manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy toa, izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy izanany lahy tokana tompontsika, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarina ary fiaina. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra izy.
fanahy iray ihany manaovany batisa antsika rehetra ny fandreseny izao tontolo izao dia ny finoantsika tompo amin'ny tombony finoanay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana fanaovantsika ny rojom-bavaka isam-bolana isika, ireo izay tonga tsingerin-taona volana aprily hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Ireo izay nahatsiaro fahasoavana manokana isaorana ny tompo hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana fampitolomanam-bavaka hitsangana. Ireo izay nidonam-pahoriana ho ampahirizana hitsangana. Hivavaka isika. Fohy ny andronay ary mielona tahaka ny zavona izahay, malazo tahaka ny voninkazo ka miverina amin'ny tany ho vovoka. Izany ny fiainan'ny zanak'olombelona nefa tsy mety mahazatra anay izany satria ny fahafatesana dia fahavalo ary fahavalo tsy maintsy ho resena. Koa namony havana reto havanay reto nandalovan'izany fahavalo izany ny tokantrano, kanefa tompo ampihafantara azy sy fahalempanjaka dia efa nitsangana tamin'ny maty. Dia marika zany fa hitsangana amin'ny maty koa ny havanay izay nodimandry. Koa ampahirezo amin'ny fanantenana izy ireo mba tsy hivesarany alahelo be loatra tahaka ny sasany tsy manana fanantenana. Taio ny fiahina azy amin'ny tokantrano, ny kamboty, ny mpitondra-tena, ao ny verim-panoana. Ianao Andriamanitra ny kiady sy kamboty, ny kiady ny kamboty sy ny mpitondra-tena. Zanakao sy nasan'ny tananao izy ireo adidinao ihany. Ka ianao no hita ka ny fahatsirovana rehetra dia zary fanohitra fa tsy ampitolefika, fa zary hery hiatrena ny fiainana raha mahatsiaro ny havany nodimandry izy. Ka ny alahelo misolo fanantenana ny fanahy reradreraka soloanao fahombiazana. Ka amin'izay izy tsy ho sasatra, izazakazaka izy tsy ho reraka satria mananao Andriamanitra mitantana azy amin'ny tanan-kavanana ianao. Misy ny marary eto amin'ny fiangonana amin'ny toerana maro samihafa misy azy ireo. Tsy sitrapanafana ny sasany, tsy manam-bola vidanina fanafody, ao ny manaintaina, ao ny reraka amin'izany aretina izany satria tsy hita be ihany soritra aretina. Ianao dia Andriamanitra ny nofo rehetra, nasitry ny aretina rehetra ianao hiaro ny antsidina nan-davaka. Hitsambikina tahaka amin'ny diery izy, elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Ka amin'ny anaranao no andidiana sy androana ny asany ratsy rehetra, amin'ny anaranao no kasihana azy ireo amin'ny tananao feno olatra, ka nasitrana azy ireo nanaiza naiza toerana misy azy. Anoro-hevitra ny mpitsabo, anome olona hanampy azy, ary hanampy amin'ny enti-manana, mampatanjaka ny finoana. Ary ianao Andriamanitra no zary fitahina amin'ny nikasika ny nofony tonona mitsoka ny fanahy saina ianao. Misy olana eo amin'ny fiainanay, amin'ny tokantranonay, ary miatra aminay koa ny teninao teo miady ny mpiray tapo, ny mpianaka, ny mpirafozana, ny mpivinanto, ny mpiray foko, ny tsy mitovy foko. Feno ady ndraindray ny fiainanay, manampitrotra koa ny olana amin'ny fitsarana, amin'ny zaza maditra, amin'ny ray aman-dreny tsy manao ny adidiny, amin'ny tsy fahampihinam-bola, amin'ny olana amin'ny fiarahamonina, ny any amponja. Eny, ndraindray tsy mahatraka izay fa olon-dresy eo amin'ny fiainana. Mamindraha fo aminay Tompo. Mijery azy ireo tsirairay avy satria misy zavatra tsy vitan'ny vola, tsy vitan'ny herinay sy ny heritsainay, fa tapitra amin'ny heritreritray, tapitra zay rehetra mety ho hevitra avy aminay, koa mangataka ny fanahy izay noro-hevitra azy ireo. Ka ianao Andriamanitra hiasa amin'ny androatra noho ny mpandresy izy tahaka ny ao Kristy satria Kristy efa tianay. Ka aseho azy fa ny tananao tsy fo fa mahavonjy ary sofinao tsy mba lalan-dalorona fa mahare ary mahita amin'ny olana mianjady azy. Ka ianao Andriamanitra hitantana azy amin'ny fandresena. Misaoranao zay tompony amin'ny fahasoavana ny raisiny reto havanay reto. Ianao no manome, tsy misy manomboka ny asanao, tsy misy manomboka ny ampelantananao. Nanome ianao, nanokatra amin'ny tananao ianao, dia nanome azy zavatsoa amin'ny endriny maro samihafa rehetra. Dia misaotranao izy ireo tsy menitra mijoro satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao.
ka ianao Andriamanitra hijery azy ireo manokana fa midery anaranao izy ireo tahaka ireo mpianatra zay na tsy aro ny asa vita amin'i Jesosy ka midery azy hoe isaorina eny mpanjaka zay banandanitra ka tsy nitsangamenatra izy ireo dia tahaka izany koa reto havanay. Tratry ny tsingerin-taona reto havanay reto arakaraka ny tomboan'ny taona ny tomboan'ny fahendrena ka ny kely ho jerenao manokana fahendrena fitomboana rahabatina ra-tsaina ra-panahy ny lehibe rotobahanao ny fahasoavanao satria zanakao izy ireo ary iazakazaka amin'ny fiainana ary nininona treny io ianao satria ianao ny mitantana azy ianao ny mialoha lalana azy vody lalana sy loha lalana rahateo maro ny tena nangatahany na ny mipetraka na ny mitsangana na ny tokotany ny manaraka amin'ny tambajotra ianao Andriamanitra hijery ny tsirairay naiza naiza hatranampita-dranomasina ianao nijery azy ireo ao ny tsy afaka mivavaka ny fambate hivavaka lavitra fiangonana angony araka amin'ny teninao zay manana ny fanimpom-pivavahana ka ianao Andriamanitra hijery ny tsirairay andro lava nionana amin'izy ireo ho tratra ny volana avrila manaraka indray izy ireo amin'ny fitahinao tsaronay koa izay rehetra tsy afaka mivavaka no ny antony maro samihafa ianao nijery azy ireo mahay malala manome ny tsirairay avy ianao tsy manome vato na menarana na maingoka ianao fa manome ny mahasoa ny tsirairay tanteraho araka nabeny rofonao misaotra tompo amen. Tratry ny tsingerin-taona nareo dia morary soa indrindra misaotra tompo iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika ireto avantsika ireto izay manolotra ny zanany manolotra amin'ny tenany amin'ny sakramentany batisa zazakely raha manantsoa anitry ny aina Sylvia Finoana tolotra ray aman-dreny raha manantsoa Gilbert Danisy raha manantsoa Lucie Zeta zazakely fanomezany rinona antenena Rika tolotry ray aman-dreny fanomezany rinona Dinasy raha mandimby Arvelona antenena Ana Felicie ao daholo zareo zazakely zafa mahatratra fi mianoka ny avo atolotra zafa mahatratra mahery tsy lavo sy rary malala any saotra tompo ho amasinina ho isan'ny mpanefana samy tompo raha zana jao aingo miaja marina hiakatra tiany lona izy raha ao misy namany anankiroa moa fa atokana na amin'ny fiangonana any an-tanin-drazana hivavaka izy ho azy isika misaotra anao zay tompony amin'ny fahasoavanao azoany manolotra azy eo amin'ny sakramentany fanasan'ny tompo ianao no anomana azy anamasina azy atateraka izaminy anomana ny fiangonana kosa ny mpitandrina zay anokana azy ka ataonao mpandresy izy ary omenao zany osotra masina izany misaotra tompo amen. Afaka mamonjy toerana ianao fifalenao atsika koa ny nahavitany fanamasina fanambadiana reto avantsika raha zanan-jatovo Jean Richard sy raha Tsimbazafy lanjaniana amin'ny vony angiangy asana io zareo ari zareo a dia miaraba sy mivavaka anareo ny fiangonana misaotra tompoko mahazo toerana ho amasina fanambadiana hoentsika mbavaka raha manitra asana valina sy raha sorandrasana Francine ary amin'ny sisiny iry koa zareo a dia mivavaka anareo ny fiangonana miaraka amin'ny resahana teo mahazo toerana tompo raha riva manomboka amin'ny firmo amin'ny efatra miaraka amin'ny sampana sikolalady manasy atsika rehetra mba hianoko amin'ny herinandro masina. Ho amintsika rehetra sy eo amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana fa ianao kosa Jehovah mamindra fo amiko ka hatsangano aho mba hamaliko azy izao no ahafantarako fa mankasitraka ahy ianao dia tsy anakoran'ny fahavariko ahy ary ny amiko dia manohana ahy amin'ny fahitsiko ianao ka mampitoetra ahy eo anatrehanao mandrakizay isaorana ane Jehovah Andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay amen dia amen. Salamo faraika amby efapolo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Toy izao indray vaovao tamin'izao maraina izao. Ny herinandro masina dia manomboka
ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 9:00 izay andraisan'ny sampana sy ny fikambanana anjara dia manasa antsika mpianakavin'ny finoana hanatrika izany fotoana izany. Ny tarika fanantenana no tompon'ny volana ary noho izany dia miasa izy ireo mandritra ny herinandro masina. Iangaviana ihany koa filohan'ny sampana haka ny labozia ampiasaina amin'ireo fotoana ireo ambron'ny sekretaria. Ny alakamisy fahenina amin'ny volana aprily dia anjaran'ny dekona sy loholona no mankalaza ny herinandro masina dia merkira izy ireo izay atao amin'ny 10:00 eto am-piangonana. Sampana mpanazava stily finaritra amin'ny talata izao no herinandro masina izay tarihan'ny sampaty amin'ny 10:00 ny fahatongavan'ny beazina manao fanamiana ara-dalàna. Amin'ny 9:00 kosa no manomboka ny fanompom-pivavahana ko manasantsika mpianakavin'ny finoana. Sampana mavo totosa somatsara omaly sabotsy ny lalao faninanana teknika faritra izay no karakarain'ny mpanazava Analamanga Voany ka nahazon'ny vorokely chapelle militaire Paibe ny laharana 7. Misaotra ny ray aman-dreny izay nandefa ny zanany tamin'izany. Ny voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Sampana sekolelahady maneho fialatsiny izy ireo noho ny fahadisoana teo amin'ny soratra tamin'ny billet opération saucisse fa ny sabotsy 9 volana aprily manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 2 tolakandro ny fakana izany eto am-piangonana. Tonga amin'ny 3 sekolelahady sy ny tanketsa rehetra rariva fanamiana fotsy ambony mainty ambany. Ny mpampianatra polo fotsy ambony matroka ny ambany. Mbola mitohy hatrany ny valopy 19 taona sekolelahady ko an'izay mbola tsy nahazo izany dia manatona ny mpampianatra ary ireo izay efa niomana izany kosa dia afaka mandrotraka ao amin'ny vata eo ambaravarana. Sampana Dorcas finaritra. Anio dia alahady ny sampana Dorcas ka manasantsika handray anjara amin'ny vatra fampiratiana izay atao tokotany fiangonana. Ahitana zavatra maro isan-karazany, sakafo isan-karazany ary voninkazo. Amin'ny alarobia izao no anjaran'ny sampana Dorcas no manao ny herinandro masina miaraka amin'ny katekomena koa tonga amin'ny 4 ora sasany isika teny mainty sy fotsy ary sala no anaovana. Ny zoma manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora hariva dia misy ny vavaka fifadian-kanina izay anasanantsika mpianakavin'ny finoana rehetra eto am-piangonana no anaovana izany. Ny alahady hariva pasika fiderana manomboka amin'ny 3 ora hariva ko manasantsika mpianakavin'ny finoana hiara-paly amin'izany ary manasa ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana sy ny fikambanana rehetra ihany koa anatanteraka izany amin'ny alalan'ny hira anankiroa. Sampana tanora kristianina fiadanana miantso fivoriam-bean'ny sampana izay ho tanterahana ny alahady 9 ny volana aprily izao eto am-piangonana. Izany dia entina hifidianana ireo izay ho bronze sampana mandritra ny 9 taona ho avy. Ny zoma 7 ny volana aprily manomboka amin'ny 9 ora hariva kosa no anjara herinandro masin'ny STK dia manasantsika mpianakavin'ny finoana anotrina izany. Ny sampana VFL amin'ny alahady izao dia hivarotra mofomamy sy masira izy ireo dia manasantsika rehetra andray anjara amin'izany ary ny alatsinainy hariva manomboka amin'ny 9 ora kosa no anjara fankalazana ny herinandro masina izy ireo izay anasanantsika rehetra ihany koa. Rakim-pisaorana ny andry dia ny andry Jehovah ny andry dia ny andry an'i Jehovah aho ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandreny fitarainako. Fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra no ny fitahiny ny ankohonana. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy mangataka ny firana fanampiny laharana 10.
inona no avaliko an' Jehova no nysorehetra nataony tamiko. Isaorana ane ny tompo Andriamanitry ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Raha mpisaorana atolotra ny pasteur telo mirahalahy no ny fahasoavan-dehibe nomeny anay. Hideranao fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjena ahy. Atolotra ho an'ny pasteur Mikael, pasteur Tahirotsoa, pasteur Xavier ary ny sampana fifoazana. Mangataka ny hira FFPM laharana 170 voninahitra ho an'Andriamanitra iririany. Ho tahina ny ateraky ny kibonao noho izao nahatrara ny zanako ny fahefa-taonany izao dia tsy haiko ny tsy isaotra an'i Jehova noho ny alehibe ny voninahiny. Mangataka vavaka avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mba hanomezan'Andriamanitra ay hatrany fahendrena entiko mitaiza azy araka ny sitrapony ary mba hanana ny zanako fahasalamana. Manolotra rakim-pisaorana ho an'i pasteur Mikael Sekulela Ady, sampana sosialy. Mangataka hira ao amin'ny firana fanampiny laharana 620. Fisaorana. Na dia levina zany nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Izahay vady aman-janaka tompokilahy Randrianay Voarisenina sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra tonga ny dododody nakahery sy nitondra mibavaka anay tamin'ny fahalasany ny ava-malalanay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane androtraka ny fiadanany sy hamaly fitianareo. Misy ity kitapo ity adino tato am-piangonana koa izay tompony mandalo amin'ny branche secrétariat. Izay indray ry havana vaovao voaray voninahitra ho an'Andriamanitra iririany. Araka izany dia efa manomboka ny ranomasina tsika, misy ny lohahevitra ny aminareo any efa nomenany tsirairay izay mba mifanaraka amin'ny lohahevitra zany ny atao na ny hira ny toy izany zany na tononkalo raha misy manao zany. Asaina koa ny dekona mba ho avy amin'ny famerenan-kira fa nareo ny fototra zany laka misy masina zany dekona manao an'izany satria izy no mpitatana ny sakrameta miaraka amin'ny mpitandrina. Zava-dehibe ny toerana misy anareo dia manentina antsika zany mba tsy hanao labozia fotsiny rehefa tonga le fotoanany mihira fa aleo mba hianatrira zany ny dekona zany. Nahazo ny fanamiana vaovao ny rantsana taniketsa 730 no raintsika hidina avatrany izy ireo ankaty aloha atsahatra ny hira rehefa tafakatra izy rehetra. Vitribitrika fa tsy manao vody azo reto taniketsa.
rantsana tany-ketra moa dia eo anatin'ny sampana sekoly Alahady. Hoy ny soratra masina: Jehovah efa avy niantsoatra anamboka, mpanompoka ianao, entiko mampiseho ny voninahitro. Efa nanindry mpiambina eo mandanao ry Jerusalema, ka mandrakariva n'andro n'alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay mpampahatsiaro an' Jehovah, aza mitsahatra, aza mamela azy hitsahatra, mandra-panaonina ny Jerusalema ho mafiorina amin'ny doeraina amin'ny tany. Miezah mitady toe-panahy araka n'Andriamanitra. Miraha ao am-ponareo amin'ny tononkalo sy ny hiram-panahy. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahiny amin'ny nofo hatanteraka ny filamy. Amen. Ivavaka isika. Misaranao izay tompony amin'ny fitiny rantsana tany-ketra ao amin'ny sekoly Alahady, manao ny asa fanompoana amin'ny alalan'ny fikoloana amin'ny talenta, amin'ny feo ny mozika sy ny toy izany. Koa manonkana zao fanamina zao mariky ny fitoviana, ho mariky ny fanompoana izahay, ary ho mariky ny fanetretena koa. Ka tokana izany mba hanompoananao ka masina, ary tanterahanao amin'izy ireo nitsodranonao. Andriamanitra ny fiadanana masinareo, ka ho sainareo sy vava ray, ny rano mankalazin'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy Tompontsika, ka ny fahasoavana manitra moatra ny farany rehetra hitantanareo, n'aiza lianareo. Amen. Hitodika any amin'ny fiangonana izy ireo, hanao ny hira, ary izany koa no hanomboantsika amin'ny rakitra alamin'ny dekona ny fankanisana tian'olona. Dia aorian'ny hiran'ny zareo dia mitohy avy hatramin'ny ny antoko-pihira manao ny hira ny anatin'ny rakitra. Dieu l'éternel
afaka mamonjy toerana nareo dia afaka miverina eo manao rakitra zany satria mety mbola tsy niomana, afaka midina avatrano.
ataontsika ny hira fa
misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, manasanao ny tompo ianao zay vahiny tonga miara mivavaka aminay. Ho an'ny zay tsy mpanay fanasan'ny tompo kosa misy sakafo ovelanao izy ny Dorcas. Zany tenenin teo. Amarina izao fotoana izao amin'ny fifaliana isika ira fanampin'ny fahafito amby efapolo alosy aorian'ny sodrano. Fiadanana zay mitondra ny Jesosy Kristy mpiandrony lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy hatanteraka anao amin'ny tsara rehetra, hiasa ao anatinao zay ankasitrahany. Ho tahinao raha mandeha, ho tahinao mitoetra, ho tahinao raha miditra, ho tahinao raha mivoaka amin'ny tokantranonao. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, fampiraisana ny fanamasina hitantana ny dianao, n'aiza n'aiza lehanao. Amen. Ivavaka mangina isika tompo. Ny famonjenany ho an'Andriamantsika zay mipetraka ambony seza fiandranana sy ho an'ny zanak'ondry. Amen. Nisaotra ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja, ny hery sy ny faherezana ho an'Andriamantsika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanany ary ny fanahy. Amen.
indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko izay maresy dia velako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako tahaka nefa nandreseko koa niarahako nipetraka amin'ny sezany raiko koa izay manantsofina oko izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana velatra manonantsika ny tompo mihitsy no manasanao ankehitriny ko asan-drato amin'ny tompo ny fonao amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto izay ambonantsika hainao amin'ny tompo fantatray tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Jesosy Kristy Andriamanitra avy amin'Andriamanitra niakatra tao Jerusalema le tanàna ny fiadanana ny fonay kosokafanay ka midira anatin'ny fonay ianao mba hiara misakafo aminay feny fankalazana anao anandanitra ny kerubima sy ny serafima rakotry ny elany ny anjely tsy ombian'ny lalina ny mpaminany sy ny apôstôly ny martiora ny olona efa sambatra aminao ka mianty izay tompo mba hiasan'ny fanamasina azo hira ankalaza ka nome voninahitra anao ka anao hoe hoenotsika ny teny fanorenana azo sakrameta masina izao fa Jesosy tompo tamin'ny alin'iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako izay omena ho anareo izao natao ho fahatsiarovana azy dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninona dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia mifanekena vaovao izay latsaka ho anareo tao famelan-kely izao natao fahatsiarovana ahy na ovinana misotro ianareo fa na ovinana inareny mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina ry tompo renay izy nan-danitro fahatsiarovana tsy fahatsiarovana fe fahatsiarovana fa fahatsiarovana iainana ny fijaliana sy ny fahafatesany fitsanganany ny toerany tamin'ny rehefa avy tamin'ny toerany maty niakatra amboninahitra izy ary mifona ao ankavanany ray miandry sy mitalaon'ny firenany raha teo izany le Jesosy Kristy mpanjaka anay ko tahio tanteraka sakrameta masina zao tompo hoendry Kristy le tokana Kristy le tamteraka Kristy le natena natray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana ry tompo renaizy nan-danitro oka hiasa aminay ny fanahy masina le fanahy mahary le fanahy mamelona le fanahy manana masina le fanahy manome anay ny zavatra rehetra izany fanahy zamy dia miara milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay misaotra anao zay tompo fa le fanahy dia ny rahanao tsy azon'izao tolo zao raisina tsy hitany nafantany fa izay ny mafantatra azy satria atanatinay mianta aminao zay ry fanahy masina ry fanahy ny Kristy ry fanahy ny fahamarinana ry parakreto amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy amasiny toraka izany koa ny divay mba nambaran-drany Kristy fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika koa satria iray ihany ny mofo isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray avy amin'izao mofo iray izao avokoa ny kapoaka amin'ny fisaoran'izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsa no ho antsika
hoe Jesosy Kristy tompo andeha fihafavotra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika no larakira voalahatra vala amin'ny valopolo ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Thank you.
oka isika mompo amin'ny fanendretena manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao tompo tsy mendrika idiro mbatavitra tompo tsy mendrika itsipona sy sombotsombony latsaka fa milatabatra ao akory nefa hoy ianao izay manatonazy tsy mba ho laviky mihitsy. Amen. eto no anoloranao anay mofinaina rano velona. Jesosy Kristy ilay mpanjaka mitondra famonjena hoe raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no atao voafahatsiarovanay. Amin'ny mpitiavana no ndraisanay na dia tsy mendrika aza izahay. Fitsarana hoe sotrona rehetra ity fa ity no raky dia mifanekena vaovao sy nalatsaka ho an'ny maro famelan-kely izao no atao fahatsarovana na ovinanao vinana misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo fihevana nreraka izay mety ny sakafom-panahy mavoky ny nofo amandrany Kristy izay efa mantarina hita maso ny famonjena ho anay. Ary miandro izay ary miandro koa ianao mba hiara-mihinana sy misotro ny vokatry ny voaloboka amin'izay vaovao amin'ny fanjakanao. Misaotra anao zary le mpanjaka. Amen. Efesiana 5:1 sy ny 2. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo nandrona ny tenany ho fanatitra ho fanavotana ho an'Andriamanitra ho anitra kasitrahana amonjy antsika. Amen. Ipetraka isika hanao ny rakom-pisaorana dia manaraka mianatra hira tsara amin'ny diakona fa tsy mbe hoe efa nahay le hira dia ny famatika le izy. Ny hira nangatan'ireo abatsika no ataontsika ny amin'ny rakom-pisaorana. Hira fanampin'ny 10 izy teo ny voalohany.
ka iaro anareo ampamirapirirany mitavana aminareo aneny tompo ka iantra anareo anandratra nitavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana petraka ivavaka mangina isika tompo ho an'Andriamanitra irery neny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia mandehana amin'ny fivalian'ny tomponareo.